miroso hatrany. Tantara nosoratany Rianantso. Hoatray le sarinambina ne very favahiny ala sasatra mihitsy lesinareo tazanina midina very ambony avaratra eriko. Marina manahoana aloha ry dady? Salama tsara lesy. Manahoana tompoko? Manahoana ianao anaka? Ehe, za aloha salama tsara treto fa nareo zato ny manahoana? Zao salama tsara zao e. Tazako. Vita natao rery dada dia mody. Ndao androso ronivo. Izay mihitsy mantsy. Mansoa atao trano nareo anaka. Manjary varindresaka eto fotsiny tsika. Oka aloha reto a. Maninona? Oka aloha izy mianaka fa aloha manaraka. Mandra-piona aloha nareo. Dry eny ary misaotra petsaka ary tamin'ny fanampiana ho an'ny nambinina tamin'izay fitondrany reto dre zay reto izy etambe tahaka nina misaotra indrindra retsy a. Misaotra betsaka rery nivo a. Endre amin'ny manaraka indray ary. Avy alao reto etiko aloha fa retsy entiny lala izy nambinina. Fa hoano mba ahoana koa ny nahafantaran'ny lahy ninkala kely iny le roa sa nafaran'ny lahy manokana hitsenan'ny laly ty ry nambinina iny? Tany an'lahy nafarako azy ry dada. Sady eny kokoa moa izy nafarako ry dada. Sako zay lara tsy malalako za fantatra an'izany lesy. Mba sendra niona teny an-tsena zay dia tafaraka an'ody zany ary rehefa misakafo re tataraiky amin'ny dada ny Tsiprieny. Misy Tsiprieny angaly ty. Fa leo aloha akaina kely ka. Eny makala aina aloha lesy fa de za mo efa tsy zatra de mandeha tongotra tsony fa mientana raha teo ty mavesatra. Andeha hamonjy ny raharahako aloha lesika. Ndreza tsisa ry dada. Eny avelako aloha lahy. Tonga aloha ihany ianao. Moka tsena androany. Aleo aloha mijery loka kely izany ary dia hitondra mofo koa hoanina eny an-dalana ary entina ho an'ny dady. Teny laozany ireny aho marina. Tsy maintsy andeha irery amin'ny lalana izaniko. Dieu, dia inona ny atao? Leo rangaly miandriandry kely vao mandeha sao dia mba misy namana ihany aho. Tokoa fa misy. Nefa toa lehilahy sady mivesatretana be izany. Zary marina tsy le zanak'Irandry eo ambany avaratra ty. Iza moa ny anarany? Manahoana ry? Miandry olona nga? Manahoana? Fa izy indriny mody? Fangaro ty mafantatra. Variana be ianao zany? Ka ahoana hozy ianao? Mieritreritra andreo namako ahy e. Miandry ireo namanao ianao? Fa iza ho amin'ny mody? Any Analamizara re. Analamizara? Ray lalana zany tsikako. Sa mbola hiandry azy ireo ihany ianao? Io ty ka. Tsy zareo na efa lasany aloha any. Atao ary e? Ahoana re? Nefa anao ary aloha reto mofo netiko reto e. Ohatra nireraka be ny fijeriko ianao e. Nisaotra betsaka. Tsy foko-pangana koa vidin'entana tika. Sao dia lasa kely eo indray ny entana mody. Niova be koa nge ny vidin'entana androany e. Fa inona no namidinao androany? Ariko vera Saint-Livy. Ahoana? Fa izao Analamizara nareo mipetraka raha tsy mahadiso. Azafady rehefa be fanontania. Ray faritra ihany sika ka. Zany? Izay ny ambony avaratra moa nareo ambany.
Zany koa e. Ary tsy tandrotandroka ianao fa zanak'izy ianao io e. Zanak'irasy STD Afa-baraka maro. Tena tsy mahalala olona mihitsy ty za ty. Ino ty setroka be tiriny ivo a? Amboary io avy io fa manepotra ka? Ankalekitaingeny mando e. Ay, sady misorona avy zany tsika miresakako. Fa zao e, vono a. Voaka raha mandrirandrimana kavy nga ianao nitondra ny etanjanany. Amin'izay nilozana namana. Rehefa tonga eo aloha dede a. De azy aza nkala fa miala. Olona ray lalana very mama de tsy araka. Amin'izay izy mavesatra entana dia atoka ahoana ny hijery azy fotsiny nefa za zara fa mitondra entana. Ny nareo efa zavatra hafa mihitsy angambaka. Ary mahay za mamaly tsara ny dede e. Sara nkala raha tsy mivonoa ny tany anaty kininina tany. Tanana zatra mitsotra ny enireny. Vonoana ahoana ry mama? Kizaniko. Ngapa mono olona ireny? De iza hono nefa vonoany de Iza mahita e. de vonoany ataony inona e? Raha tsy te hahita lozy kala fa dio mifandray amreo. Nefa ny resaka nataonay aloha de ohatrany tsy ahitako taratra hoe mpamono olona izany zareo ka. Na hoe lozabe araka ny teny mama. Fa inona moa tsy nendrasan'ny kela namana fa niaraka tamin'iny toaran-dozy iny? Hita mihitsy efa karana ny nareo ry mama ka. Resaka tsy mitombony izany. Zay ary dedeny ianao. De valio araka izany ahitany kala azy tsara. Zay fa nitrana aloha fa alina ny andro e. Ohatrany tsy de misy olona mandeha mivavaka mihitsy izy zany tsy dada. Eny e, ny eto mivaritra misy atsika aloha tsy de misy mandeha firy. Zany Ny sasany koa moa any amin'ny fiangonana hafa no mandeha. Zany no ty rinambinina. Aleon'ny olona ve zany makany an-tsato zay vavaka aty am-piangonana? Asa aloha e. Hodiny tsy fantatra ary ve fa sa tsy fantany mihitsy fa Andriamanitra anie no mampavokatra ny voza afafiny e. Asa leroa fa de re jereny lahy. Tia mifanena amintsika ty ny président boky tany. Ay zany dada. Ity avy ty. Avy any an-tsako ngamby izy zany. Jereo fa ohatrany mbola misy fotaka ny pataloha. Hitala. Ny mpitarika ary tony. Jereny iny ataony. Zay indrindra anie. Tsy mivavaka. Maika fa mivahoaka tary. Okalozay ny resaka lafa sao ty eniny eo ty. Koa. Sady jereny ty fijeriny hafahafa be ny ty e. Jereny lafa za foana ny dinidiny. Manahoana ianao nga président ary tany an-tsavo maraina izy zany a. Manahoana nareo mianaka? Ny président. Roviana ny tongo le kely ty. Tsy mba mandalo birao akory a. Inona moa no tokony andalovako any amin'ny birao ry président? Fomba ny mandalo e. Za tsy vahiny fa tompo-tany izy le ira ry président. Zay le mahavoanareo milaza mianatra sy mpivavaka tony. Azafady aloha raha prézy. Ny fahalalam-pomba mihitsy ny tsy ananany. Na izany ary manao azafady kely aminao mba hiteny kely raha avelanao e. Inona tokoa moa no tokony andalovanay any aminao ka? Ny tranonao koa ve moa tsy hita raha prézy? Raha misy ny tadiavanao, inona no antony hoe andalovanay any kosa ka? Ka rehefa tsy nitady ary izy de aleo zany hitady azy. Somary mamelikely koa sery. Mandalova any amiko le kely raha riva fa misy ilako an'le kely. Eny tompoko, rehefa vita aloha zany zay ataoko aty am-piangonana de mandalo any ary riva. Sady nona. Eny tompoko. Ary za tsy de ilainao. Odanareo aty ry dede a.
ay ve président e za ihany ka mandrosy ianao satria ary nakaiza daholo ny olona no ianao rery ny ato lasa nakabozaka atao lafikomby any izy mianaka fa mety fiverina kosa izy zay ka fa inona aloha ny vaovao sa misy elana azy manaka le rangary mihitsy ny ilaiko nefa izy zany mbola tsy aoko fa inona aloha ny iloanao maika be anazy tsy maika akory ny elako azy fa na izany aza mandeha ihany ny fotoanako fotoana iny fotoana sa resa-dela enao ty zay ka zay ohatra tonivo rery koa nefa ty fa ahoana ry nivo ay sy dadanareo sy navela koa fa mahasosotra ry mama ary tao tsy mameraba olona ry tony fa navela ahoana fa inona zavatra mitranga tany ry nivo sy niaran'le lavaka tary ambany tary iny sarety dia nitrotra nefa le omby dia nivarina ny antsinanana dia inona zao no nampasosotra anao an'izany ka hidada mihitsy ny tsy mety ampin'olona mandreraka efa tonga teo ny hery nandry mianaka fa tsy navelana nampy azy za indray ny raha nitady olona sy akangady omeo angady ao raha matora zay dia aleo ary aloha hitady olona zantoka zany anampy an'le ngiara inriko Hoana ny fevrianareo tao ry nambinina dinidinika any amin'ny fandraisana mpitandrina ny resaka nataraiky tao ry dada fangahazo pastera vaovao tsika lesy afaka telo volana dia ho tonga mpitandrina vaovao oniko dia ahoana sy ahoana ny fandraisana azy amin'izany raha araka n'izay fevrianareo tao ka raha miprograma am-piangonana aloha dia hoe ahoana mahavita trano vao mangataka mpitandrina tia nefa nandefasan'ny synodam-paharitanytsika dia tsy maintsy mitady trano zanyko maninona raha atao amintsika aloha izy mandra-pahavita ny fiangonana trano kosa ka ahoana ny hevitra lahy amin'izany nafinaritra aloha dia ny faharisian'ny olona ndray mpitandrina eny marina izany telo zay no nilaza hoe trano hipetrahany aloha nay andromatamy denisy i denisy le oapita amin'ny fiangonana eny fataro tsara ko za mandalo ny faharoa dia eny amin'ny gateo ay ve ary faratsio kely ve tsy lavitra be ve eny eria faratsio kely no tiako tenena ka misy trano mipetrapotsiny eny ao trano le zana nylaza efa nioromponenana ny maro voay ny fahatelo zany eto amintsika zay mihitsy dia ny anizany lany raha arak'izay miresaka ny fanaovalisany tao ka rehefa samy nandinika teo dia tapako fa atao amintsika dada talafa bitabitaka mety mitsy ty zany raha alay ary am'ry denisy matsy akaiky ny fiangonana fa tery sady ambany riana ty mihitsy angeo ahy nga lafa-mpandalo any dia le ombry teo koa ty tsara fa lavitra adanyray sasa ave lesy ala mandeha tongotra eny foana dia ze vao tonga eny am-piangonana sady zay mbola mepita rano fa le tiany eto amintsika zany ary dia famboamboarina zany ny trano mandra-pahatonga andro zareo ko ty fa firy mianaka le tiry zareo telo ze telo fotsiny ve lesy efa milaminy zany ny amin'iny lesy fa ono ahoana ry dada inona tokoa no napetsony raprizy any lahy manokana tam'le tadidalahy le tsika mifanena taminy indray mandeha maninona le ty resaka mampime sady mahasosotra ry dada mampime mahasosotra fa momba ninona le ty misy fikambanana zany io ny any hoe atao hoe ONG reny maninona le ty manana tetikasanao pompy eto amin'ny fokotanitsika hony ty kosa inona kosa le ty ny olana amin'izany tsary zany ko maninona enoy aloha eno any ahy misy vazaha miaraka amin'ny ONG io ka iresaka amin'io vazaha io ny ilany andika teny lah zany
miresaka mihitsy ka. Sambatra dada manana zanaka mpandika teny sy mpiresaka amina vazaly tya ary miresaka manokana amin'le vazaha dia mitady tombony ambony ony dia fampizarana ety ambadika avy eo. ay de nanakelahy mino fa nanakelahy ty inona ahoana koa ny anekeko an'izany ry dada fa maninona ary ty ka tsy tezitra be vely ty rahaprez raha zary ty tsy afaka mandika teny fa elany mba anaka tsy mety l ty zany tsy tezitra ve rahaprez hita soritra teny amin'ny endriny ihany aloha hoe sositry président dia isy fanantenana mihitsy aza angaza fa nasenina andinika kely aho aloha. Ornivo a mifoaza amin'izay dia mimany e tratry ny andro mazava ety any. Ndriry mama koa ga sandro mangatsika be io ena maty andeha maraina sahady a tsy maintsy mandeha maraina retsy a tsy mahita mpandray entana eo merena dia mitsangana malaky entana ary efa voamany dede ao daholy siny ary mba miandryandry olona kely aloha ry dede raha nay vao miveriny ianao ka bisikileta anareo koa tena bisikileta tsy mamely mihitsy ka mbola tsy misasaka akory vera angany lalana dia efa vaky pneu sahady io amboariny reto entany reto ry nivo ka tsy maintsy miloloha manomboka eto ny etam-be ambinina ary zakany kialako mainka fa reto fitadiavandreto ao vao io kitapo ray io ao dia anisorony ao e mba mailamelaka rery nivo a endre lozany olona eo a sady efa misy tamy reny amin'ny azo tokany reny aingana ary nifo a ohatra n'izao foana vera angano fiainantsika tatsa alipandro dia mifomaizy mba ina ary nifo ka jereo ny dede raha tsy mivandravandra fotsiny mahita raharaha io indray a mandehana amin'izay ianao moda ry dede a efa misy olo reto namanay fa mba ampoloha fotsiny aloha izay ka izay ezohanina ihany ty fikarana kely ty marina sy jerena tao fofony fa ela ihany vao tonga ery ambony amin'ny trandronio ary tsy nivo ary hoe ny aloha iny mamikiviky ery izy zany oratratra iny ranga ny azo tongotra ny a bisikileta manahoany nivo manaitra koa ianao ka manahoana fa maika ho aiza ianao zany e marina tsy efa mamikavika mafy ery ao miakara taorinato oka izao fa manintsy eto fotsiny aho dia vetivety dia tonga ka ninao mbola mihodina be amin'ny lalatsarety iny ay hoe tsy ampitatsimo angay ianao aka zavatra iny sa iantsolona manavy re mamanay dia andehaka fanafody iny ah fanafody inona ry nivo hitanao ry azo be midoroboka ery andrefa tanàna ery aizany izy e ny raviny io no alaiko loha izao dia voana dia sotroina ary ianao izany andeha ho aizy misy olona tsy salama koa dia nampetsondro zareo ahy ijery an'izay ao ay le vadiny rahalahin'ny président zany dia misaraka eto izany tsikako izay re eny ary mirary soanao sy mamanao re misaotra e
Manahoana ianao zay ry mama? Ohatrany tsy hitako izay fiovana. Arahakana dokotera nefa e. Dokotera? Dokotera inona koa no avy ety e? Ka inambinina ka? Le zanak'Randriaka ve? Tsy laiko miditra ato izany iny. Ary na dede koa aza tsy mila an'izany. Indriry mama koa dia mbola fankalan'olona foana ve ny mibahanao aminareo e? Nefa jerety mahazo ny mamy e. Efa trandro eto ampandriny eto foana. Mama ny Jeremy ery ampiteringa jereo hoe 2 andro fotsiny izao izy dia efa iny mirijarija iny fa nijerevan'olona. Fa ngamo kaly ty mbola mifanerasera amin'ny brikila iny ihany e. Mbola tsy nahafay an-kala ihany ngal nataony dede farany teo. Mpiara-monina ve dia tsy fandray e. Nenareo fa olana efa hatramin'izay ngamba. Ny taranakavy ny rarana. Mandeha an-kala mivoaka fa tsy misy akanaina mihitsy ka. Olona marariko zanona miresaka eo. Asa avy makaty dede rehefa tonga eo. Mazava ve? Mahazo tolola fa zaho ty marina tsy tena voky be. Jereny lahy mikipiko efa mitatra 2 centimetre matsy jereny lahy voky aly ty a. Mbola voky an'le lasopy ankeo koa nga dadaka. Ngamba lesy le roa matsiro loatra ty nanaovany lahy azy a. Ay lahy tsy dokotera fotsiny fa mahay mandro saka sambatra lesy rinambinina marina tokoa. Fa zao sady mihinana ihany lahy no miaino aly ty a. Satria misy resaka tao amin'lahy. Maninona raha avy mihinana so tsy mahalatsaka amin'izany resaka ataonao izany ry dadaka. Sady ho an'ny lahy io sakafo io no miaino ahy lako maninona moa zany. Ary raha te atory indray lahy rehefa voky tsy fantatro fa aleo lesy zao a. So lahy matory eo rehefa voky tsalo be lesy zao a. Alefa so ary fa miaino ahy. Ka zao no tiako tenenina amin'lahy nambinina. Resaka 2 na 3 no ambarako amin'lahy. Miaino lahy. Sady mihinana ihany lahy. Mifandray aloha reo resaka 2 na 3 lazaiko amin'lahy reo. Ny ray momba ny fiarahamontsika eto amin'ity vohatra ity a. Ny ray momba ny reniny lasiny sy ny fananany lesy a. Iny tena kofina ny lahy. Ka nareo koa ne mihinana mamay loatra e. Sy ny fananany ahoana ry dada? Fa ngamo mama nanam-pananana. Aza tapahany lahatsony aloha ny teniko lesy fa manahirana. Fa zao no izy tena resako amin'ny lahy ty nambinina dia noho tsara. Fony za vao 29 taona dia tsy afeniko any lahy fa nanan'olo tiany ray izay a. Zany a? Tena nifankaty tokoa lesy zahay ary samy tapa-kevitra fa hivady a. 2 volana tsy atongavany fotoana nefa akory ny agagako sy ny atairako ity raha nylazany fa tapitra honiny aminay. Taky ny latsambaratra ty tamin'izay. Tsy misy fanazavana na de kely akory aza fa de tapitra hony. Lehilahy nefa saika midorovitra ihany tamin'izany. Ny toy ny tantara no nanazava tsy moramora. Zao le izy. Nisy tovolahy mpanarivo niaraka tamin'olo ty tamin'izany. Zay ny tena marina. Ary io no nakasitrahany ray aman-dreniny. Ray volana taoriana ny fionanay farany de ka lesaka n'ity mosary ty fa tena tsy zakako. Ahoana ry dada? Satria natao le tiany rarahany a. Maza manery ty zany izahay moa tsy de nanakatao firy. Panao ariny na panao saribao no asan'ny dada, ny dadabe ny laza. Zany Ary namboly sy ny mpiteny zahay. Zay ny tena fandena. De noho ny lahy aloha. Sady ato avy aloha sakafo ny lahy. Sa miaino ahy? Eny, za koa aloha mbola mihinana kely ihany. 5 volana taoriana izay de nifanena tamin'ny mamany lahy le izy. Nireny niteraka ny lahy. Nanomboka teo de fiaina mbaovao indray ny niainako. Hatray, araka nilazaiko ny lahy sady mihinana ho iala no miaino ahy. Fa elozany lahy mandinika fotsiny kosany jere masony lahy mangano ano mahiano sakafo tika. Eny, ano aloha de toizako raha zany ny taorinan'ny sakafo tsy reniko lahy sady natory.
de toy izy rery dada fa mbola mahaliana izy zany mbola te ianao lahy mieny ary ka izao no izy avy any fenao rivo be no fehviny mary renolahy fenolahy io be rivo be de vavy tokana lesy mary renolahy zany arak'izany de namelandreo ray aman-dreny lova maro izy amin'ny mavavy tokana azy omby ampolo ny zavatra maro mba tsy ilazako hoe anjatony io fa ny sosy ny vorona mbola be dehibe mbola isy ny fotoana andehanantsika any lesy natao ary ny rarahanay avy eo mieno avy lahy natao ny rarahanay rehefa niaraka 3 volana teo koa zahay ndresy maro io natao tsotsotra fa tsy nisehosehoana atoereny fahita reny zay ko mohita ny lahy tsotsotra de zany no nitaizana ny lahy nefa lahy lasa dokotera ary nafinaritra zany mijanony 2 volana sy tapany teo aloha zahay zay vao nandeha nidina tany fenao rivo be nandamina ny tany de tafaverina avy tany zay no nahare tamin'ny dada fa amidiny ngaratsao ny taniny eto ambany avaratra azony maika vola moa izy satria tsy salamy lay zanany lahy ka namidiny am'izay sambony taminy azony lahy be zany 5 zay ny faninana teo ino la tsara président idede idede kely lele idede za ary olona roa hafa tairana sy atezerana moa ny any président o izy ala indrindry le dede kely iny raha nare fa zany nahazo ny tany za kosa nefa nikakakaka rery ay zany mbola anaovako any lisany azony la zany taiza ono nahitako zany vola be zany fonizy natao raraza zara raha nisy taolana mba tsy hoe taolana kosa lesy zara raha nisy sakafo nohaniny zay nlazainy tao tam'za napakatra ny marina zany resaky zany azafady kely aloha hoe maninona mba ametraka fanotaninany am'izay ary dada alefaso lesy fa miano any lahy efa lany ny vary iza le vehivavy tsy lasa vadiny dady io ary iza koa moa ty dede dadanivy ihany ve io sa anarana mitovy ry dada olona ray ihany reo lesy le vehivavy de tsy iza ihany ko fa ny mamany lesy zany mazava de toizako le resaka lesy fa mbola tsy tena tapitra azony lahy rehefa azonay ny tany de nanorenanay trano tsy piatratsitsy ty lesy zany ry président mbandry dede am'izany nanomboka tamin'ny tsy nahazahoan'ny tany ka hatramin'izao de tsy mitsahatra mikendry zay avoatsika foana le tia ataovonao atsainy zany zany le ty ny fiarahamonina tena marina eto amitsika aheliny am'izany ka hatramin'izao fa manao asa maizina ony mpakara ony hoe mpangalatra taova ony hoe lazainy an'io aboby sy resaka rehetrarehetra io matsiravina le tia ny antony hitantarako an'lahy zany rehetra zany de ny alalany lany marina ka hitandremany lahy am'izay mba ataony lahy satria ny asany lahy ambony de ambony eto ny firenena mpitsabo e lahy olon-dehibe manam-pahalalana sy manam-panala araka zany ka malala ny mety mahafantatra ny tsy mety tsy zany mihitsy no isakana ny lahy am'izay hitany lafa mahasoany lahy zany nambiniko nambina zany zany misaotra ry dada am'izany fitataranao zany matolety mba matorytsika fa eo ary mba safosavoa lahy manaraka tohizana ny resaka ry dada misaotra ny groupe fahatelo amin'ny fitariana teo mialatsiny re raha ny tenako ny mitarika izao fivoriana izao filoa nandefa felatsiny ny tsy fahasalamana eo amin'ny ankonany ka miraha soa azy tsika re rehefa mivory ary zay birao tamin'ny larobia teo de nanana zao fanapa-kevitra zao entinetanatrehana reo mpikampana ka nafata fakatoavana
voalohany dia ny hoe tsika sampana lehilahy kristianina dia anome panneau solaire ho an'ny fiangonana amin'ity krismasy ity. Ekentsika ve zany sa so misy manana hevitra fa raha ekentsika ary dia ho amarinina mitsangatanana misaotra ary. Ny faharoa dia fitantanana an'io fitaovana io ka satria tsika fa misy mpitandrina dia hoe isaky ny asabotsy sy lahady dia ampiasaina ty am-piangonana ny batery. Fa amin'ny andavanandro kosa dia ampiasain'ny pasteur amin'ny asany. Ekentsika ve zany? Ekena? Eo ary ny tanany misaotra ary fahatelo farany dia ny fomba ahitana ny vola ividianantsika azy. Azafady aloha fa misy mitady kely eny tompo miarahaba anareo vahoaka eto amin'ny fokotany anala mizara aloha ny tenako nampiatso anareo tampotampoka kely satria misy toe-javatra zay ho eto amin'ny fokotantsika eto. Zao ny zava-nisy omaly alina dia nisy namaky ny trano kisoan'ny dadabary ka mba ho fisorohana ny am'sisa dia misy fanapahan-kevitra toy izao raharana ny fivezivezena amin'ny alina na inona antony mazava amintsika ve zany Azafady kely président. Ahoana ny ianao? Ny zavatra rehetra misy lalànany avokoa eto amin'ny firenena. Azafady ka raha halatra kisoandray alina ve dia amoahana ho didy tsy azo ivalozana tsy azo ivezivezena amin'ny alina. Aminay kosa aloha président tena mety ny ataonao misaotra anao betsaka ny amin'izany tsy miandry na trombo na fasana na vonona fa tonga tena ndraiky zay indrindra ka hatramin'izay tsy nisy an'izany teto amin'ny fokotantsika tsy nisy fa atao anatin'ny volana vitsivitsy dia misy mpamezivezy tsy tapaka amin'ny alina no zany dia ny fanafoanana ny fivezivezena no ampisy ny filaminany. Ka manana ny mpiara-miasa aminao ianao président? Ao koa ny carte mobile idinganinao reo olon'ireo kosa raha prezy fa avy atrany dia ny hevitrano tsy maintsy hotateraha ka zay no izy teny raha prezy mpanohatra iny lady misy mpanohatra sy mpanohana fa tsy misy akory mba fanadidinana izany fa avy atrany dia fanapahan-kevitra samy rery zany ny tsapanay raha prezy zao fotsiny inona indray iny tsy maintsy avoaka ho tombotsoany rehetra mba tsy zarery ary samifa nanateraka amirafintsika fa misaotra anareo lasa mariny Nambiny? Ay? Nambiny? Nivo marina? Mbo tsy mahita indray sa mahita anay mavomavo? Azafady fa tena tsy tazako mihitsy. Enao koa mavomavo ahoana koa ary samy efa nentanany zao ihany. Ary efa andeha ody nga ianao zany ka? Andro mbola maraina be io koa ve dia andeha ody sahady rery nivo Sady ninao koa moa ty môtora tioko vetivety dia tonga nenahy mbola niadiny efatra ihany niadiny efatra. Afaka miaraka amiko ange nivo raha tsy be dia nendry ry dadanay nefa fahakalana mihitsy ao mibetsaka efa tsy fantatra fa maninona ary inona ny tena fototry ny fankahalandry zareo anareo?
Samba fantatrao Aleo fa ho tantarako anao rehefa eny an-dalana e. eny an-dalana ahoana koa ny fomba fitantarana an'izany any ambony moto rery na mbinina marina raha isy zavatra ore sady za koa mbola sy mitaingina an'ireny moto reny mihitsy Sy mijanona kely re rehefa ery amin'le fariry e. Dia ensika miresaka amin'izay. Sarany mitaingina moto tsy isy atahorana fa tsara noho ny bisikileta ny mandeha aminy re. indray ariko ary andao amin'izay ary andeha za koa eto efa maika fantajavatra ko Ary ahoana indray aloha ny namanao e. namako izaka za nga mba manana namana e sady ohatra tsy dia misy olona tia miaraka amiko izany de tsy azoko hoe fambanina loatra ary no aloha e sao dia manahirana anao marina aloha no mitondra ahy e ina mampiomehy amin'izany e Amiko rery nivo ny olona anankiray tsy ny lasa ny dinihako fa ny hoavy ny raha mibantsiny. hafa kely koa zany Ao re, ao miakara amin'izay fa andetsika. Zay. Za tazonina dia aza matahotra e. eny re Ohatry, fa ino ty mampiedinedina anareo eran-trano tiry mama? Manoatra no reny nisy apakabady reny ato. Fa mbola tsy nainy vavonga kaly io e. Vavao inona? Tratra angeondreo mpivoakaly le. Zany ve? Nampanatsony ny zandary androany maraina. Ahoana koa zany? Exanko. Tratra nefa mbola nampanatsoina hono? Tsy azoko. Tratra ny prezidanty nampiakariny any amin'ny zandariny. Dia iza hono le izy? Iza moa fa tsy tia mbinina ny kiala sy le vadiny pastery ty. Tsy amela ny dada maro reny raha tsy midy ary mandoa mividy kisoany. Sao dia mba manoritoroka olo tsy meloka kosa nareo ka iviteran-drihatra eo ry mama. Sady olo loatra reny koa ve dia angalatra e. Efa trasa aloha dia tratra e, niza. Azo. Dia ho hita eo ary ny toiniko. Pasteran-kambo zany. Ho avy e. Mandrosoa ianao pastera. Re? Hay président fa tsy pastera. Ay ve président ara prez manahoana ianao prapre? Ahoana ny ianao zay e? Manahoana ringarandria? Salama tsara ka. Za ihany mihitsy ty fa pastera ahoana e? Za ve mahalalaka ho everiferinao. Raha mety ve tsy aleo any an-trano no miresaka e? Mandrosoa ianao e. Mandrosoa atao trano fa tsy maninona akory. Tsy maninona mihitsy raha ohatra hoe any an-trano tsy ny resaka fa le resaka vadikareo mihitsy any eny tsy rahitra raprizy e. Kitsoahilinareo indray ary ve hoe nalaiko akeriny ianareo? Oka ngelingarandrio ifonana re zay vita e. Inavo moa le efa vita sy mbola tsy vita raprizy ka. Tsy fa maly aminao nge ny natongavako fa mba hanao raha-pihavanana ringarandri e. Raha-pihavanana inona raprizy? Raha-pihavanana. Fandray zany ray zany ny mpitoryndray ny manao raha-pihavanana. Tsy amin'ny resaka iny ka tsy amin'iny resaka iny. Fa resaka inona ary ka? Momba-ndra matoa vadiko e. Maninona ny vadiny raprizy? Le azon-janaka video vocal ka namono azy re. Tsy azoko raprizy de zao inona no itirany raha-pihavanana amin'izany ka? Ka natolony manam-pahefana koa ange le izy e. Ny andro nakany zandary azy teo iny. Raisiray zany ny baolina kinina. Ka re ringarandria. Tsy raisiray fotsiny ary raha tena mandinika ny atodoko rosiray rangaty nenareo nambinina sy ramoseny vo nenay raha matona orery rosiray samy mazaka ray zany raprizy. Ka re maika ihany koa ka. Ka ho hafa ianao koa ty to fa
fahafahambaraka tsy roa matany angeno azo raha mivoaka iny sary iny ry garandry e. Fa ny anay tsy misy fahafahambaraka ny gara prezida. Zao ary inona? oka mba samy isitona ny fitoriantsika fa saingy kosa saingy kosa ahoana indray? Saingy maninona? mba ifampizarantsika ny vola laniko tamin'ny fitoriana azy rolahy. Io ndray le afetsena resaka rabola ngaprezy vola tsy miposiny ianao zaraina am'izao adala rehetra zao ko inona ny idirako am'izay ary zahay oa tsy mitory fa nitondra pirofo fotsiny ihany teo anatrehan'ny fanjakana satria misy mpanakorotana amin'ny alina mazava ny raprezy nandady rariny taminao ary ngarandry a. de maninona? Mbola be vava ihany ianao. Ovidinao lafo ny fotoana laniko ny jajirako teto atokotaninao teto ary zay rora laniko teo koa azonao tsara ve zany e? Efa ela ny nalalako anao fa de mbola tsy miova mihitsy ianao ngara prezy masonangatra ny ano atahora. Andao ary fa ho hitatsika. Andao e. Ornivo atahoany didi marary ty fa very ny hevitro ka mandehana aloha natsofi prezida ka ka ho antsona atao inona moa prezida ry mama fa maninona nefa raha dokotera ny antsony? dokotera izy mbinina ve? Ka misy dokotera akoatra anazy indray ve ary eto tanàny? Sa onare sa entina amin'ny bisikileta ho any amin'ny hôpitaliny komina izy ka mbara-pahatonga any ve tsy tombony aretiny sady alimbe vao tonga any raha tonga azako de koa nefa ty tsy haiko raha anaiky na tsy anaiky ny kotian'ny dokotera kely ny kaly iny sika tsy manatsafidy tsika e ka tsy manatsafidy tsony izy raha te ho sitrana ry mama ny safidy farany zao de hoe ho velona sa ho faty. mandehana retsy mba iangavira mety izy azafady eny ary lasa tonga nareo misaotra an'Andriamanitra. Manahoana nareo aty raha matora zay? Manahoana zany tsy salamy zany? Dadanivy tsy salamy io ka napakananao mba hijery azy ao ary zavatsika azy zay aloha reto fa mazotoy ianao dokotera andeha hamonjy ny raharaha misaotra arinivo rehefa andeha manao velomanao ihany re. fa ahoana indray ty manosika moto ty raha prezida? Simby ty moto ty de hoentiko any aminareo mihitsy ary ty zao ko fa nga misy mahay an'io aty aminay e. Tsy zany raha matoa fa zao apetraka eto aminareo izy ty de le mpanamboatra ny maketo fa nga tsy hitany tranonareo ka tsy hitanao ve fa le zanaka lahandrandry iny no to hoe mahay mikitikitika moto ihany koa e ka iny ve etraka any aminay oina prezida ny fijery pasto amin'ireny dedina raha reny to tsy mba mitazana po zany le zalahy iny ko ka nareo ne misy annivo de tsy maintsy zany ny fomba ifandraisany aminareo nefa ohatran'ty zany fa zao aloha ao tokoa ve aloha izy zay mbola any atsahana izy miandry kely anao raha mila azy mampikoaka mihitsy nanosika ty lavitra teo ka efa nanosika ihany ianao maninona moa raha atosika hatrany amin'ny tranony sady fidinana iny tsy mba mandreraka izany ka raha tsy raisiny eo zay tsy ho afabaraka amin'ireo tsy vahiniko reo tsy aho zy ianao raha matora zay ohatra efa iny kosa ka iziko malaky ry fa tedavon'ny olona ho mpanelanelana andray
tena efa anomboka hafana indray ny andro zany ry dada. Tena tsy laitra mihitsy lesy za zany tena mafana mihitsy a. Efa ampitediavana indray ny rano atsoatsika. Tena mafana marina ka aleo aloha anesorana marina to lesy ny akanjoko zay oma lesy ry Nambinina. Hoana ry dada? Mba fivorininina foana no ataon'ny lisan'ny lehilahy kristianina ao. Aiza ve lesika sabotsy ariva miverina, ny alady ariva koa mbola miverina, indraindray aza misy resaka larobika, aiza inona foana no resahana itsany eo. Efa ela no saika antany any lahy zany mihitsy fa zao moa vao tanteraka zao tsika lahy ty an-tsano ny resaka. Ay ve sabotsy ariva zay ry dada mandinika soratra masina. Ay de avy eo mamerikira ataony ampitsolady. Ny alady ariva indray satria efa nahazo ny tenin'Andriamanitra amin'ny maraina de mianatra hira vaovao indray no atao. Ary mianatra zavatra maromaro samihafa ihany koa amin'ny fiainany. Zavatra maromaro tahaka n'inona ity zany? Ohatra hoe fambolena, fiompiana, sakafo be dia be ry dada. Maninona ty? Dady moa zao mahay manao mofo gasy. Tsy mahay an'izany koa sa raha avy hatrany de anontany lava mihina misy angany am'la neo raha misy any sady nao naltia. Jereny dada am'izany fa manino raha zay zany tsy nisy mpanendy mofo sy mpahandro koban-dravina de tsy nihinana mihitsy. de mba liana am'izany vely ty de la resaka mofo lavo ohatran'izany. Tena liana be mihitsy izy zany. Misy aza avy any ivelany tongako. De aiza ty ny sehatra ampiasainy salary zany raha ohatra hoe rehefa hainy zany rehefa vitany be ry dada ao atokantranony zany. Amin'ray volana zao zay manina ty tsena kelina kafe sy mofo sao laly telo no sokafana eny amin'ny tsena be any commune isaky ny zoma. Zany tsara zany hoany ako. Aorinan'izay de trano fanamboarana bisikileta sy fivarotana kojakojany amin'izany. Tia ary efa tena mba milamina mihitsy zany paikatiny lisana zany. Tahaka n'inona ry dada? Zany lesy hoe fa aleo aloha sady fitainy ty asy ty le rofa de avy eo mandeha mody raikitra ry. Nambinina. Ahoana ry dada? Iza lesy le zalany resaka tamin'ny lahy teo iny ohatra mba mahaliana. Tovolahy iry afaratsio kely iry iny ry dada. Ho avy zany ry zalahy raha alinako. Zalahy iza ty? Ho avy anina tsy azoko. Sa hianatra? So maliny ny anatrako. Manina tsy azoko dada koa ty mampime. Tsy azoko ka. Zalahy dahalo no ho avy. Efa nampihany aloha zany fa ahoana ty nafantara ry zalahy dahalo ve ty? Ahoana nafantarana zany ka? Efa misy pitsikilo mitrandraka vaovao ty aminay eo. Zany de ono alitery Nambinina. Ahoana ry dada? De ampiatrehana an'izany ve reto fitaovana kirakirainy lahy reto jereo reto izy ade ho ampy ve reo tsy ho ampiasaina am'izany zao ny zavatra anaovan'ny lahy reo. Jerena maivana fa mafonja ny vokany ety zao. Maninona? Ka tsy lampy de paosy vely ty iny lampy de paosy ty fa mahajamba. Aza ataony lahy ty amiko telo taona voasitrana ratsabony. Zany fa raha tsy voatsabo kosa de jamba mandra-pahafaty. Ary reto ona ty basy manahoana ty zany raha sonera raisiko totra ny kilalaon-tsaza kosa aloha izany mitovy amin'ireny basy rano reny mihitsy reo saingy tsy rano ny ampiasaina fa asidra miampy zavatra hafa zany. Io koa ve lesy de mba mahavoa ny aza tratrany zany tokoa ve? Zato metatra ny alavirana vitan'io zany. Azy azony de goka miatra amin'ny taolana. Ka raha vony tsy naly ty de inona ny fanafodiny amin'izany goka hatramin'ny taolana zany? Efa misy fanafodiny reo ry dada. Zany. Zelule afangaro amin'ny pomady. Zelule. Elany dokotera koa izy no fatarako an'izany. Afangaro amin'ny pomady de ahositra. Herinandro re de sitrana ry dada. Fa taiza daholo aloha nahazahoany lahany reto ty jereny maromaro izy zany teto Madagasikara daholo vely ty ny vidiana sa laha zao amiko dadany lahy Nambinina faharazana fiainana.
misy namako zay ry dada manao ny fianarany any Royaume-Uni e. Royaume-Uni dia izy no mifandray amiko ka nandiko an'ireo. Fantao aloha atoro ny dada ny toerana tokony hisy any dada ralina ka. Izy ary ty fangasaha ifindra toerana. Sy ny fomba hiatrehana andro zalahy reo. Le Ndao e. marina ndao ary. Marina tsy da so nde torokely mihitsy ah zany a. Firy zao tre vo amin'ny folo oe zay toko fa avy aleo aloha tsy rihana kely eto ty varavarakely ty avy any avaratra izy zany aleo miomana fa efa nandefa signal tamin'ny jiro nambinina tsy afaka mampiasa telefona moa fa de zay ataoko rereto reny tokoa eo tazamiko eto tazako tsara maromaro anizy zany na de manjavozavo ary ny fijeriko azy de inona moa zany no ataoko eto miandry andry zalahy moka inona miandry andry zalahy andalony zay no atao zavatra tsalaray atao etoko inona zay alo mitsangana am'izay ngarandry anohatra ny herisetra aloaloha misy fanazara-tena kely ako nanamiko tsara ny vatako tony tarafina am'ty torsy ty aloha de vita eo zay zay ohatray tena manam-poka matsy izy zany marina nansofika ara tsy de eno ary misy mazava iny tsy misilany iny le lampe spécial iny ka iny fa misy tsambena oy mifandimby izy zany oy misotra le sy zanako malala koa mahay ala iny efa misy manakaiky aitinga basy raha mafakely indray no ampiasainy iny tsy hoana aloha ny lohany voapitserina toy izao zay favo aiza mbola azo any ka ronkeo fa mitifitra ary nambinina reny fa mitsafatsafa ny verina dao mara zay favo mitona an'ireo namany ohatray vaky nandositra avoko zay vo ifanehitra am'zandary sy raha mise ao ambony ao reny marina tonga aloha misaotra petsaka nasain'ny olona ve de tsy mba ho tonga aloha kosa ry nambinina sady eo aminay koa tsy de tsisy famantaranandro de nataoko aloha be mihitsy ny raharandro any de ahoana ozy izy dadanao sy mamanao ka tsy niteny izy sady tsy nandrara le izy ny tsy napriska zany zay safidiko mafana be eto andao re tsy ambody azo etsy no mipetrapetraka aloha eny azy mandrapiditra ny fiangonana zay eto kosa malomaloka sarerisa de mafinaritra ary no nga enao ty koa mba tonga aloka sa efa fahazarana maika hitanao ndraika sady androanykio ny hafa mihitsy ny fitoboko ny foko mianatra manany any indray ny dokotera ny anala mizara misy an'izany fitoboko ny fo hafahafa zany indray tena tsy resaka vazovazy ange zany ranivo fa tena matotra rehefa nandinika dia androany ny fotoana ilazako anao ny atom-poko mety ve anao raha ampiakariko vady
amorona tantara vaovaotsika ary pejy vaovao mihitsy e. Tena ahoana re tena tampoka be amiko ny andro ilaizana ho azy ry Nambinina ka tampoka nefa andrefa mba nandrasana ihany sady tsy nieritreriko hoe ho tanteraka ange zao e manaiky ary Nambinina. Nandray moa tsy mamety azy eo e fa zao avy hatrany dia iseho any aminareo zay fa anjaranareo kosa manondro ny daty. Fa nga tonga dia vonjifonjena be ohatr'izany ry Nambinina. Tsy hoe vonjifonjena fa ny fotoana afaka 3 volana eo tsy maintsy andray ny asako amin'izay dia ho any amin'ny faritany ny voatendry. Andray sady kosa ve dia raha adinao any zany dia ahoana? Zala mihitsy ry anivo no antony sehoanay melohany aminareo e. Afaka mifanerasera bebe kokoa mantsy ianao sy dady amin'izay ary afaka mifandray koa tsika roa. Tokoa moa efa misy an'ity telefôniny ity amin'izao fotoana. Ndao amin'izay ho atsy am-piangonana nanao fanekena ary fanekena koa e. Maharitra ny tsongonao izany a. Dia mamerina raha banao indray ry dady any amin'izao fahasoavan-dehibe azonao zao a. Piray latabatra amin'ny tompo izany zao dady. Ary dia miraro soa anao hatrany avita be amin'ny asan'ny tompo ka iroso hatrany. Eny misaotra rakiza dia mirary ny tokantranonareo koa ahatra hatramin'ny farany nareo roa e. Ary indrindra ahavitan'izay atao aty amin'ny tany lavitra aty e. Za manokana aloha dia tena misaotra anao ry Nambinina fa tena nitondra fivoarana lehibe mihitsy ny asa nataonao teto a. Tena mba marina moa e. Zao dia lasa mazoto mikarokaroka ny tanora. Tsy toy ny taloha e. Tena mba marina moa e. Nianarany aza taloha ry mamako. Na izany aza izany tena nahazoko. Kiala kely ty. Ary soy amin'izay izay masaka nataonareo fa saotra ny lasa vokin-dresaka eto fotsiny tsikako. Hita ho ty ve le zavatra manitra be ny karakarainareo roa kely ankeo e. Toy an'le tamin'ny heriny io. Fa iny kosa aloha olona nanamboatra azy fa ity asa tanantsika manokana mihitsy. Ary iny ty soratra nataonareo tamin'ny rakizy andraso hoe vakiko mirosoa amin'ny lalina. Mahita soratra tao koa anareo zany a. Avereno anie raha zay inona le soratra? Mirosoa amin'ny lalina. Mirosoa amin'ny lalina. Ka aleo hoe raha antsika mandidy amin'izay ary izy ty e. Ka inona no tenenina amin'izany ka? Miroso hatrany e. Sa tsy mety zany? Tena mety eo ary. Samy mandray antsiavy ary tsika. Avy rery mama. Andraso aloha. Sao dia tokony antsoina kosa pastera ka. Ka efa nanaovanay anankiray izy dia efa lasany. Eo amin'izay ary isa 2 3 miroso hatrany. Dia miroso makaizavy moa zany e. Raha izaho kosa aloha rakizy ny rosoko dia irotsaka diakona amin'ity fanavaozany ity. Tsara kosa zaoko. Raha zandray dia ampitombo ny fahaizako mbola hiverina hanao fianarako raha ohatra hoe vonina nampy ihany Nambinina. Tena mety zany anaka. Ary mama kosa iroso anao iny. Tena mbola dinihana reto zany a. Ny teny ty efa antitrako. Raha mahatora zay tsy miankina amin'ny fahanterana kosa ny fandrosoana sa ahoana rakizy. Fa ishe kosa mba hanao inona ry Nambinina ianao zao no enoina. Irotsaka ho filohan'ny repoblika raha tsofinao Enjany zany e. Indray ny sitako.
miroso hatrany tantara nosoratany Rianantso.